Mampinoana ho aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Isan'andro raha vao mifoy izay tompo dia miara-mahatsiaro ary mahita ny fitiavanao anay ka nanomezanao an'izao andro vaovao izao indray. Manolotra hatrany fisaorana feno fankarazana sy fanomezam-boninahitra izahay. Koa ny andronay rehetra tompo dia atolotray mba ho anjakanao ry Jesosy Kristy tahaka izao andro vaovao izao ihany koa. Amin'ny anaranao anaovanay izany vavaka izany. Amen. Omaly ry havana dia miaraka nijery isika ny amin'ny voka-dratsy ny fahatezerana eo amin'ny fiainana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Any kosa dia ny fiatsaram-belatsia indray no iarahantsika amin'ny saintsaina. Ny fiatsaram-belatsia dia azo ambara tahaka an'izao: olona heverina ho, dia azontsika asiana be dia be hoe heverina ho mpanao tantara na heverina ho mpitandro filaminana na heverina ho mpampianatra, kanefa tsy izay ohatra izany. Ny azo amaritana mantsy ny fiatsaram-belatsia raha amin'ny teny fototra dia izao hoe olona milalao tantara. Ohatra hoe raisiko izany le teo, ohatra hoe mpanao baolina izy ao anatin'ilay tantara izany, dia tena ohatran'ny hoe mahay baolina be nefa izy tsy mpanao baolina akory. Izay izany ilay izy. Toy ny olona mitondra sarotava hoe sarotava Zorro ohatra ho an'ny mpijery sinema taloha, na asa nga amin'ny androntsika izao asa nahitan'ny ankizy hoe Barbie ohatra izany, nefa nisy tsy Barbie akory. Izay izany ny atao hoe fiatsaram-belatsia raha raisina araka ny teny Nevina. Ny fiatsaram-belatsia dia toy izao no nitenenin'i Jesoa azy araka amin'ny Matthieu 7:20-7:20. Hoy Jesoa mivantana amin'izy ireo: lozanao mpanoradalàna sy fariseo, mpiatsara velatsia, fa ianareo dia tahaka amin'ny fasana voalalitra fotsy izay miseho tena tsara tarehy eo ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolan'ny maty mba amin'ny fahalotoana rehetra. Amen. Matthieu 7:20-7:20. Dia mampieritreritra aloha izy hoe tena enjana koa izany sary nomen'i Jesoa ny mpiatsara velatsia izany. Ny antsika malagasy dia hoe tsihy, dia hoe hafa ny ambadika dia hafa ny ambadika. Izay izany, ilay ambadika mivelatra hipetrahana na asiana zavatra tsara tarehy, fa ileo ambadika ratsy. Fa ny an'i Jesoa dia hoariny amin'ny fasana. Ny fasana mantsy izany dia voalalitra fotsy tamin'izany fotoana izany, ary dia mora hita tokoa satria ialan'ny olona ny sendra mba hoe mikasoka amin'ireny fa mampahaloto raha ny eo amin'ny testameta taloha izany. Noho izany dia ialan'ny olona alavitra izany. Nefa ilay izy rehefa jerena dia fotsy ary tena madio tsara, nefa ny ao anatiny dia taolana sy zavatra ratsy, maloto, maimbo sy ny toy izany. Izany izany ny sary nomen'i Jesoa ny mpiatsara velatsia ry havana. Ireo fariseo na mpanao-dalàna ireo dia miseho ho tena mpivavaka mihitsy, nefa tsy nandray ny filazantsara izy ireo ry havana. Koa ankehitriny isika raha mandinika amin'ny hoe iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izany, dia fadio ny fiatsaram-belatsia. Ny miseho ho tahaka izao sy tahaka izao, nefa kay tsy izany akory. Hitantsika araka izany fa tena tsy miaraka mihitsy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny fiatsaram-belatsia. Tena tsy afaka miaraka izany ireo. Koa dia samy mivavaka isika mba tsy voafitak'ilay ratsy ka ho tafalatsaka ao anatin'ny fiatsaram-belatsia. Fa raha izay no tanteraka dia tsy afaka miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra isika. Dia ho an'azy irery ary ny voninahitra. Amen. Mivavaka ary isika. Ry Tompo, Ray niaizany an-danitra ao, indreto indray izahay mangataka aminao ary mba arovo re izahay, tsy ho tafalatsaka ao amin'ny fiatsaram-belatsia amin'ity fiainana ny toe-panahy araka anao ity. Esoa rety anatinay izany, ary ampitoy rety anatinay Jesosy Kristy Tompo, sy ny asan'ny fanahy Tompo, andehananay araka ny sitraponao ka hialanay amin'ny asan'ny ratsy rehetra. Dia maniry sy mangataka izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesoa izahay. Amen. Dia ho aminareo hatrany ary ry havana,
ny fiadanan'i Jesoa. Amena.